Vaovao avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena natolotra ny fitsarana omaly voalohan'ny volana desambra ary no tanana amponja vonjomaika ireo voaroroy tao anatin'ny fanafian-jiolanitranga ny tany Imerina Avaratra distrikana Rivinimamy. Nisy fanafian-jiolanitranga ny 5 novambra 2024 tamin'ny 12 alina tao amin'ny fokontany Imerina Avaratra, komina Ambatomanga, distrika Rivinimamy. Trano roa no niaran'izany asa ratsy izany ka vola mitetina 4 sy 4 tapitrisa ariary, lektora iray, ampli iray, tele iray, fakan-tsary iray, vera 9, telefônina 4, torche iray no very. Vasim-borona iray sy ody-gasy maromaro no nentin'izy ireo nanafika tamin'izany, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Rehefa nanao ny fanadihadiana ny zandary avy amin'ny zanatovom-paritra Ambatomanga, dia tovolahy iray 13 taona no nosamborina ary tsy farany no nitonona ny namany izay miisa 5. Nosamborina ny 19 novambra 2024 tao Ambatomanga ireto jolay ireto ary natolotra ny fitsarana ny voalohan'ny volana desambra teo ary efa notazomina amponja vonjomaika. Manentana tranony eo anivon'ny zandarmariam-pirenena amin'ny fiaraha-miasa sy fanomezam-baovao aingana raha misy vaovao mampiahiahy na koa iantso ny laharana maitso 119.